Alleloia alleloia dia miarabantsika ny mpianaovana tratsynyity fotoana mahafinaritra natokana manokana ionatsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miresaka hoe tenin'Andriamanitra tsika dia miresaka n'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy voalohany dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary tamin'ny voalohany dia nisy ny teny dia niaraka tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zava-dehibe ny alalanao sy atakaranao fa matotra miantom-pisian'Andriamanitra ny teniny. Dia ny olona tia ny teniny na hoe mandray ny teniny dia mandray izay fahasoavan'Andriamanitra izay. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra ino fihevitra hitin'Andriamanitra mampita ny fahasoavany ao amin'ny fiainan'ny olona iray. Andinga efa antsika ato amin'ny bokin'ny Obolona toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivaky ny teny: anaka tandremo ny teniko, atongolano ny sofinao iaino ny filazako. Aza very aly io masonao izy, fa raiketo aomponao. Fa aina ho amin'ny mahazo azy izy ary ho fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Wow! Zany amaminy zany fitiavan'Andriamanitra asenao zany, nireveleny asenao, nampahafantariny asenao, nasehony asenao le hoe mazava dehibe ny teniny. Matetika ny olona milaza fa mino an'Andriamanitra dia ampy, fa ny finoana miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra tafiditra tao anatiko sy tafiditra tao anatinao. Ao anaty Baiboly teny milalina nalehany teny, be da be ny asa soa nataon'i Jesosy sy ny fahagagana nataony. Dia ny olona zay nandre ny zava-bita ny teny milalany teny dia nitsiry tao ampon'ireo olona reo le fanantenana mba ndray koa ny anjaram-baolany, ny andrandra teny izy ireo. Dia ny Baiboly ny teny ao amin'ny Marka toko 5 eo tantaran'ilay vehivavy mivoatra, efa hainao tsara io tantara io, fa io vehivavy io dia olona nanan-karena, nanana ny atao mihitsy, fa lany tamin'ny fitsaboana tena vola makarena. Ny hafa rano moa dia lasa mpangataka teny amin'olon-dalana, tsy afaka niara nitoetra tamin'ny olona salama koa satria le raha mitoy mbola mikorena tao amin'ny vatantenany. Fa nandre momba an'i Jesosy Kristy izy, nandre momba amin'ny filazantsara izy, tonga dia nitsiry tao am-pony ny finoana. Tanteraka tao aminy le Romanina toko 10:17 hoe fa ny finoana dia azo avy amin'ny fianoana ny tenin'i Kristy na ny tenin'Andriamanitra. Dia niakatra amin'ny finoana dia naka fanapahan-kevitra io raha vehivavy io, fa raha andalo amin'ny faritra misy azy Jesosy tsy maintsy mahazo amin'ny fahagagana izy. Hoy izy na ny rambodambana akanjo fotsiny ary ny voankazo dia fantatra fa tsy maintsy hiova amin'ny fiainana. Maninona izy ny teny izany? Satria amin'ny maha-olona azy tao anatin'ny hoe 12 taona, very raha zany tsy tia olombelona malala fa ny raha fiainana. Ny olombelona misy raha no mbola velona, fa rehefa maina ny raha na hoe efa tsy mikorina tsony dia efa nydala-pahafatesana izy na maty akory ary. Dia tia raha vehivavy tia nanapa-kevitra andray ny fahagagana. Dia Andriamanitra tany an-danitra tany nandre zany hitahitan'io raha vehivavy io dia nampandaloviny tao amin'ny faritra nisy azy Jesosy Kristy. Baiboly miteny any amin'ny Luka toko 7:20 azafady, fa nahatongavany zanak'olona dia hitady sy hamonjy ny very. Io raha vehivavy io zany anisan'ny olona tena nandona amin'ny fon'Andriamanitra, satria olona natsiaro very teo amin'ny fiainana dia nandalo tany Jesosy. Ary rehefa nandalo tany Jesosy dia zao be da be ny olona nanara-dia azy izy ny tenin'Andriamanitra, nisisika ny olona mba ho eo akaikin'i Jesosy. Dia nanapa-kevitra raha vehivavy, nisisika tao anelanelan'ny olona tao, anka tsy afaka ny eo anatan'i Jesosy izy, fa ny rambodambana akanjo ny voankasiny ary niaraka tamin'ny vava hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy hery niala tamin'i Jesosy, dia niteny tamin'ny olona izy efa iza nikitika teo. Dia samy niteny niteneny rehetra, ny mpianatra moa ny tena nididina Jesosy teo, fa hoy Jesosy tsy nareo le izy ka. Dia niondriky Jesosy dia neta vehivavy nitangolika teo anoloany teo, nandohalika, nanesy teny. Dia nijery azy Jesosy dia hoy izy tamin'ilay raha vehivavy: vovelany herikao, sitrany ianao. Dia niaraka tamin'ny vava nitsary tanteraka
ny raha mandrika sika mitateraka raha vaivavy inona le lesim-panatiky fampizaranareo nandre raha vaivavy ianao koa zany mila mandre ny afatr'andriamanitra am'ity fotoany ity raha takatra ao ny fihevitr'andriamanitra de zao mandefa teny andriamanitra salamy fito am'zato andininy faharoapolo de mitondra fanasitranana ho an'izay antefana manana anjara ianao manana anjara ny tokantranonao manana anjara ny asa mandrara manana anjara ny ankonana amin'ny malelàn'andriamanitra na ny soran'andriamanitra de mivavaka ho an'ny tokantrano tsirairay ninina andrandrahanao sy antenainao anjiro am'ty oronina tsara ty ny tananao raha io tsara mpanao ny tsara matoky somariny ianao mamangy ny tokantrano mandray ny ty hafa sy ty ianao de mandefa nyteny famelombelomana mandefa nyteny manasitrany ianao ka mifihevitry ny fahavalo mitongotra amin'izy ireo tsisy ambinina naomby tonoko afaka mifatotra mifarofy ny aretina rehetra sitrana marary afaka mifatra voatany asa mandrara voatany ankonana fa hitatsitraka fa hitaty izany manenika ny tontolo mpiainany tsiray manaraka ty fandarany saotranao hitapitrisa ray io saotranao jesosy saotranao fanamasina tanteraky zany amen sanao amin'ny manaraky ilay